Miavana malala ampitombona amintsika manankarivany fahasamana sy ny fiadanana ity no alarobia 20 martsa 2024 ivavakisika. Sotranao manakarivo izay raha eo amin'ny zavatra rehetra fa izany sitraponao amin'ny Kristy Jesosy. Ko manome zanay ny mofinaina ho anay anio mba hahalalana indray fa ny teninao dia fanino tombotray sy fanazavana ho any lalànay. Amin'ny anaranao Jesosy teny tonga nofo naovanay izany vavaka izany. Amen. Ny Timoty voalohany toko voalohany raisina eo amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 20 no anjara mofinaina ho antsika amin'ity androany ity. Timoty voalohany toko voalohany 5:20 ka hatramin'ny 20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika aho izay nampahery ahy fa nataony mahatoky aho ka nitenenao amin'ny fanompona dia izao izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanenjika sy mpampahory kanefa nahazo famindrampo aho satria tamin'ny tsy fahalalana no naoviko izany noho ny finoana. Fa be indrindra amin'ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Matoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga tetỳ ambony tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary amin'ireny izao ny lohany. Kanefa izao no asehon'i Jesosy Kristy eo amiko izay lohany ny farako rehetra ho fianarana ho an'izay ino azy ahazoana fiainana manakizay. Ary ho an'ny mpanjaka tsy manataloha, tsy mety maty, tsy hita dia ho an'Andriamanitra tokana ny anany laza sy ny voninahitra manakizay amenina. Izao didy izao omeko anao mitomeko zanako araka ireo faminaniana natao fahiny ny aminao ireo mba hoentinao miady tsara ireo amin'ny tananao ny finoana sy ny fieritreretana tsara izay efa nariany sasany ka toy ny olona vaky sambo izy amin'ny finoana namareny Himeneo sy Alexandro izay natolotro ho an'ny Satana mba ho faizina tsy teny ratsy. Masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Miavana malala ny asa fijoroana vavolombelona nataon'ny apôstôly Paoly no voalaza ito. Teo aloha izy dia lazainy fa mpiteny ratsy, mpanenjika, mpampahory. Lazainy fa izany nataony noho ny tsy fahalalana, noho ny tsy finoana. Rehefa tonga kosa ny finoana sy ny fitiavana amin'ny Kristy Jesosy dia tonga nahazo famindrampo izy, nahazo fahamanan-keloka ary tonga olona vaovao. Nahazo ny fiainana mandrakizay, fiainana hafakely mihitsy ny fiainana satria fiainan'ny olona izay namindrana fo, fiainan'ny olona izay mena fahalalana tsara an'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tonga mpanompo ny filazantsara izy ka lazainy fa matoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga tetỳ ambony tany Jesosy Kristy hamonjy ny mpanota. Tonga tetỳ an-tany Kristy tompo marina koa Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota. Ny feken'i Kristy moa no tiana mara hoe Kristy Jesosy nieky etỳ amintsika Jesosy mba hazony manala antsika izay ambany toetra sy ao anatin'ny aiziny sy ny faratsiana ka nanandrarana antsika ho amin'ny fiainam-baovao dia ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra dia ilay fiainana feno voninahitra. Izany ilay fahasoavana nomeny tompo antsika. Iza ny tsy hankalaza an'Andriamanitra, iza ny tsy hanorotena ho an'Andriamanitra eo anatin'izany. Ko amin'ity androany ity aokantsika tsy hiala amin'ny Jesosy Kristy intsony. Fa ao amin'ny Kristy no itondran'Andriamanitra antsika ho amin'ny fahatsarana. Fa raha miala ao kosa isika dia lazaina fa natokotra ho an'ny Satana ka mendrika ho faizina izay ny voalaza eo. Natokotra ho an'ny Satana mba ho faizina tsy teny ratsy. Koa miverena faingana ao amin'ny tompo raha miala tamin'ny Kristy ianao satria Kristy tonga tetỳ ambony tany hamonjy ny mpanota.
aoka ianao iverina ingana amin'ny Kristy satria Kristy raha teo tsy tonga hiantso ny marina fa tonga hitady ny mpanota izay hiala amin'ny ratsy fanony ka tonga olom-baovao. Amen. Velom-piterananao izay raha eo amin'ny amin'izany teny mamy izany. Ataovy mitodika makao aminao izay rehetra satria ao amin'ilay zanakao no iverenana eo aminao. Izy ny lalina sy famarinana ny fiainana. Izay tonga amin'ilay zanakao dia lasa tonga aminao ka manana ny fiainana dia ny fiainana mandrakizay. Mahazo famindram-po ary tonga olom-bonjena. Ataovy aminay izany amin'ny finoana sy ny fitiavana ny Jesosy Kristy hitady sy namonjy ny very. Amen. Esoa ny tsodrano. Amin'ny fiadanan'Andriamanitra izay loatra ny fahalalana rehetra, hiaro ny finareo sy ny fitarainan'i Kristy Jesosy. Matoky izay nianatra nareo sady izany nanify izany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fananasana. Amen.